Alain Mbs mpanohitra ara-demokratika ny RMDM. Amehana ara-pahasalamana eto Madagasikara fanapara-pahefana ny betsaka hoy ny filohan'ny anteny merandoolona Rivra Vaovao. Fizarana fanampiana ho an'ny vahoaka savony iray no nizaraina teny Soavy Masoandro. Tompoko lasy tompoko vavy dia fifaliana lehibe indray no tsy diran'ny tokantranonao tonga soto anatin'ny fotoanan'ny fampalalam-baovao amin'ny ity takarivan'ny alakamisy 13 Aogositra 2024 ity. Araka izany dia manasanao ampitiavana sy ampanajana izay hitoetra hiaraka amin'ny MBS hatramin'ny farany. Tahaka izao avy hatrany ary ny tatitra makasika ny coronavirus tao amin'ity androany ity. Raha ny vaovao farany azo tao anatin'ny 420 ora teny amin'ny CCO Covid-19. Ny ampy 520 ny tranga vaovao tily androany izay mitotaly 223 Israela isa hatramin'ny 7 Martsa ny siny Covid-19 teto amintsika. Raha tsy nzaraina ny faritra nahitany ireo tranga ireo 7 ny teto Analamanga, 420 aloatra Mangoro, 2 Atsimandrefana, 2 Sofia, 7 Poeny, vaty fahafito Finana ahitana 7, ireny ho hita tany Itasy, 7 Sava, 7 ihany koa no hita tany Menabe, Matsihatra ambony isa 7 ary 9 no tany Diana. Nahatratra raiky amin'ny 10 kosa ny sitrana androany ka 27 Israela ny fitambarandreo sitrana, 27 ireo manaraka fitsaboana, 20 ny tranga misy fahasarotana, 9 namony ihany androany izay manome 20 raha tambatra nisan'ireo laviny aretina hatramin'izay. Raha ny fitambarandreo fitiliana vita kosa 7 ny any fitiliana Jeune Expert vita ho Malaila ho an'ny fitiliana PCR 3 isan'ny fitambarany vita nanomboka ny 7 Martsa hatramin'ny omaly alarobia 12 Aogositra. Andeha ivadika amin'ny pejin'ny politika avy hatrany isika. Ivelatra amina sehatra lehibe kokoa ny mpanohitra mivondrona ao anatin'ny RMDM taoriny ny fikaonandoha ny 10 Aogositra lasa teo dia manana tanjona ambony be sady ny mpanohitra amin'izao fotoana izao hiatrehana ny tanjona. Ny andindinin'izay vaovao izay eo amin'ny sariny Andra Kotomalala sy Mathieu Princy. Mijoro miasa ny rodobe ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara ny RMDM manaraka ny tandrom-pahefana voafaritry ny lalam-pandroenana. Manome hevitra manitsy izay tsy mety ataon'ny mpitondra indrindra moa fa raha misy fioaram-pefy ataony ny fitondrana. Tsy bontolo fa tena anatin'ny demokrasia tanteraka. Enimbolana ny izao lasaky vahoaky enimbolana tamin'ny fahafolomaso ny président Ravalomanana niatso hoe aidio serana tsara fiaramanidiny ka nidina zao izy tsotr'izao tsika menakava zay nyfanontanina voalohany tsotr'izao io fa matohatr' zao dia noho le tandrametaka natao matolany malagasy ohatran'ny fiaina me mahantra ny malagasy tsisy tsy malala an'izany tompoko lasy tompoko vavy ary tsy misy nypoana ozy tsika netin'le fanjakana tena nijerena le fahoriny malagasy fa tena jereny fotsiny ny fahoriny malagasy izy mbola variana amin'ny zavatra detadetaka ny fampisehoana fanaovana propagande efa tsy fotoana amin'ny propagande sy nenge zao hoe miendasa amin'ny 2023 tsika ndazaina an'izany hoe miendasy nareo amin'ny 2023 nareo miendasy avy 2023 ho ataon'ny vahoaka mamay eo nareo azafady nikirotana ny anaty fokotany ialay ny teneniny président Ravalomanana ny teneniny ipastera ny teneniny ny olona testa mba tsy amenao hanina zay mahazo varina siso antaniny olona fa mariny zany ny zavatra mitranga ny sasany mahazo telo kapoka enimbolana ve telo kapoka no azo firy nisan'ny malagasy ao anaty tokantrano ray farafaratsiny efatsy dingy telo kapoka. Ny mpitondra dia tokony ahay andray lesona amin'ny fanaovana politika tany aloha ka tsy manao izay hita fa tsy nety. Isan'ireo lesoka lehibe ny valifaty politika nitarika mandrakariva amin'ny fanagadrana olona tsy mitovy hevitra. Isan'ny ijoroan'ny RMDM ny fitakinan'ny fahalalahana sy ny fahafahana. Avoay daholo izay gadrana amin'ny antony politika ahodikodina sady samy mety zay tokony atao fa io tsy voatery gadra politika ny eto Madagasikara fa lazain'olona mangalabary ianao rehefa gadra politika ny anaranao fa zay ny antony nambolana dosie anao tsy tokony akentsika zany ary tsy azo averina tsony zany président dadodiotsika tsika tsy anao an'izany tsony tsy mila an'izany tsika fa avelao anjaka eto Madagasikara tany tandalana ny tany azahoan'ny olona mifampiresaka ny tany
anjakan'ny liberté d'expression. Zay zany no zavatra hitifatsika io. Inona moa ny anarantsika? Mpanohitra. Manohitra zany. Aza misalasala anaty fokotany, any ampianarana, any ampiangona, any anaty bus, ampisehoany mampanohitra anareo amin'ny lafiny demokratika. Manana fotoana bebe kokoa ivalaparany ianao anaraka iny faneho-kevitra iny ao aorianan'izao fotoana ny fampalalam-baovao zao fatoizantsika ny fotoana amin'ny lafim-baovao hafa. Anisany nodiniana manokana nandritra ny fikonan-doha nasionaly ny rodiben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara ny resaka lalàna. Pahay lalàna maromaro no tonga tao anatin'izany ary niditra tao anatin'ny komisiona nitondra ny anjara biriky ny teny Belair teny ny andinindin'izay eo amin'ny sariny Andry Rakoto Malala. Isan'ny antony lehibe tsy mahamaro toerana ny firenena iray ny tsy fisiana fitsarana mijoro sy mahaleo tena. Iankina amin'ny fampandrosoana mantsy izany ary io no tokony hiadivan'ny olom-pirenena rehetra. Tsy misy firenena anankiray ka tsy miankina amin'izany hoe fitsarana izany ny mampandroso sy mampiempona ny firenena io satria ninninona fitondrana atao amin'ny firenena anankiray. Ninninona fahefana ao amin'ny firenena io ataontsika ministera rehetrarehetra zany dia amin'izany fitsarana izany no tokony hoe voalohany indrindra hoe mitondra ny tany sy firenena satria niza manao zavatra tsy mety amin'izany firenena zany dia tsy maintsy mifarana ny fitsarana foana. Ka noho izany apetraka foana ilay izy fa hoe raha tiana androso ny firenena ataovy izay ampandroso sy ampilamina ary anekeny ny vahoaka sy ny rehetrarehetra fa hoe marina ny fitsarana io. Isan'ny miady ametraka fitsarana mahaleo tena ny RMDM nomena anjara toerana manokana ny sehatra ny fitsarana nandritra ny fikonan-doha nataon'ny mpanohitra ny 10 Aogositra lasa teo. Mitombo ny savorovory ara-piaramonina sy ny disadisa teraka ny valanaretina Covid-19 eny anivon'ny fiaramonina eny indrindra amin'izao fitohizan'ny amiana ara-pahasalamana eto Madagasikara izao. Manana ny heviny ny tompon'andraikitra iray eto amin'ny firenena manoloana izany. Fanadihadiany Asinandre Malala sary ny tokra Marolà. Manao mizana tsindriny ila ny fampiarana ny lalàna sy ny fanajana ny fepetra ara-pahasalamana eto Madagasikara amin'izao amiana ara-pahasalamana izao. Nandritra an'izay 10 volana nampiarana ny amiana ara-pahasalamana izay dia samy matsapa ny rehetra fa potika avokoa ny sehatra rehetra eto Madagasikara na lafiny ara-toe-karena izany na lafiny ara-tsosialy. Azy zay hoe ajanona ny état d'urgence sanitaire satria afaka ampiarina ireo fepetra raha tia fanjakana ampiarina nefa tsy karitra fa ilay fanjakana mihitsy no mandika an'ilay fepetra nefa miaritra mafy ny olona kanefa dia tsy karitra tsy niaso vemarelina na tsy karitra fa na tsy karitra tao rehetrarehetra tao ilay fitondram-panjakana tao ilay filoham-pirenena mihitsy ny ohatrany mandika ary mampandika amin'izany lalana napetraka izany atao inona ary zany ny état d'urgence dia osy zay hoe andao ireo fepetra ara-pahasalamana no atao zay anatsarana azy arak'izay azo atao fa mba hajaona amin'izay ty satria raha ny famakina azy fotsiny indrindra ara-politika dia tao fanapelam-bava fitantanana tsy misy ataoko hoe tsy misy mangarahara ary indrindra ny fanapara-pahefana no matetika tazana fanakatranany tsy mitovy hevitra amin'ny tena ny tsy afahan'ny mpanao gazety mamoaka azy vaovao marina ny resahako ny olona very asa tsy afaka miasa ny olona tsy afaka mamerina indray amin'ny resaka fahafatesana sy ny aretina teo ny fanjakana nefa inona ny tiany atongavana hoe nareo miaritra n'izany fa zay rehefa fotoana tiana ilaina azy amin'ilay fitsiketsehana raha reny natao reny anie le mpitsoka mozika sy ilay artiste sisany tsy teo amin'ity tompon'andraikitra ity dia tokony ho tanterahana izay tenenina toa zary lasa kobaka ambava mantsy ny fampanantenana ataony ny filohan'ny repoblika. Ny tena manerana indrindra raha mijery ny vary zao anao dia ohatrany asa le mety le fanomezana nameny olona ve reny tokony ho tsara tatana daholo na ny vola atao tanatiny zany na ny vola zay amiko ilay resaka le hoe mangararaka zay mozy aho hoe manahirana zany mijery an'izy amin'ilay zavatra ny tenenina dia tsy tanteraka iny tokony isy za tsy miteny ny président foana ny tokony hanao an'izany fa tokony misy tenenina mivoaka zany hoe zao le resaka hoe aiza ny retour d'expérience angamba nilazako azy amin'le hoe isy olona atao jerevana asiana an'le tsindrona dia hita eo rehefa afaka 12 andro dia amafisitsika amin'izay io resaka fanafody io
premier juillet zany miresahana hoe tokony 15 juillet zany mivoaka tsisy miresaka tsony. Digitalisation loharano nalefa mety misy tsy fahombiazana tany, mety misy zavatra tokony arenina tany tsisy miresaka tsony. Lasa indray aloha ny ministre miaraka amin'ny équipe-ny secrétaire sy ny sisa mba misy fahaiza manao. Za tena tsy mahay le olona fa misy fahaizana manao sy indrindra fanomanana zany fanisam-bahoaka zany. Mila fanomanana zany a. Iny ary ny atsika ny CNI nefa io ny asany anisany asany indrindra firtaona zay ny CNI tao mbola hoe doublon. Mety hoe ezaka raha natao zany za tsy maneso an'izay fa ozy aho hoe tsy zay aho le petapeta tokokely satria nikorotana le zavatra nandritry ny herinandro noho ny fomba nanaovana an'ilay izy a dia lasa indray amin'ilay solution petatoko fa maninona nakaizy le digitalisation aveko mandeha. Ivadika amin'ny resaka fiarahamonina isika zavatra niseho teny amin'ny fokontany iray tao anatin'ny boriboritany fahadimy androany izay karazana fizarana savony teny amin'ny isan-tokantrano anisan'ny nampitangorona olona no hoentin'ny Laurette Berton sy Manora Andre Malala. Vao maraina androany alakamisy 13 Aogositra dia naharay antso an-tariby avy amin'ny mponina teny amin'ny fokontany Soavimasoandro izahay izay nilaza fa nisy famoriana olona teo amin'ny fokontany io fa hoe isy ny fizarana fanampiana. Niezaka nanenjika teny an-toerana izahay saingy efa niparitaka ny olona tamin'ny fotoana ny avianay teny. Raha ny nambaran'ireo mponina, savony iray isan-tokantrano no nozaraina tamin'ny fotoana io, izay no nanangonana vahoaka maro be vao maraina. Fa adisompanantenana no nisy teny amin'ireo mponina izay nanantena fizarana vary na sakafo azo hohanina amin'izao krizy sy fahantrana mianjady amin'izy ireo izao. Misoratra amin'ny foana zay manao adidy zay manao foana efa tsy nazy raha kely ary ataony zay mivezivezy ary aparitra ary atsimo ary avaratra zay rehefa nenanareo tokony hohany osy efa inona neo ato vao ampiry marena atony mitototo mandeha vezivezy arefa le zavatra tsy azonao kory raha ray ary ngotany fafantsy tsy any anao ndray na ilikilika sy atao vavy za se efa tsisy dika sady tsisy ny anaranay tary dia avy eo naveriny fotsiny a ray isan'olona aby nefa mbola be dia be le baoritra ny ao anatin'le izy tokony mba zarana tsy haiko hoe atao ahoana moa zany ity zany fa dia hoe anasana lamba fotsiny. Tsy ao amin'ity fokontany ity ihany fa maromaro ireo fokontany no tsy mahazo afa-tsy savony. Araka ny filazan'ny mponina dia misy ny tapakila alaina any amin'ny fokontany ahafahana misitraka io savony no zaraina io saingy tsy ny rehetra no nahazo izany. Tetsina mbola zao mbola be dia be ny olona tonga teo fa verina fa ry zareo efa lasa tsy haiko zao na firina fa tokony mbola amin'ny 12 izy vao miala eo. Nareo zao nahasa tsy tsy nahazo tia verina fotsiny toka. Ino tika io? Dia hoe marina ve zany hoe zay mastika ihany na raha hoe fanampiana fahodivana tokony hoe samy mahazo daholo zany mivoaka rehetrarehetra dia zay tsy nahazo mihitsy ny raha kely ary. Niazakazaka teny zay le tôbila mbola teo lasa izy nandositra efa zay efa be da be ny olona tonga eo. Efa raha hoe resaka fahodivana any aretina zany tokony azo daholo zany mivoaka sy olona fa tsy hoe olona fidividiana zany hoe sasany azo sasany tsy azo. Rehefa nanontaniana moa ny tompon'andraikitra ny fokontany dia tsy nety resaka taminay no nitahotra ny mety ho voasazy satria efa nisy ny baiko mandrara azy ireo tsy resaka amin'ny ainao manjeriny izany izy. Fa taorin'ny korotana tamin'ny fitsinjarana ny fanampiana ho an'ireo olona sahirana no nanapa-kevitra ny mpitondra fa hanokana efatrandro izay anaovana fanisam-bahoaka efa tapitra tamin'ny alatsinainy teo ifem-potoana io aiza ho aiza kosa ny toin'izay vaovao tanteriny Laurette Berton sy Manora Andre Malalatra any. Fepetra noraisin'ny mpitondra nanoloana ny korotana teo amin'ny fitsinjarana fanampiana no nanaovana ilay fanisam-bahoaka mba ahafantarana ny tena isan'ny olona eny anivon'ny fokontany sy ahitana izay tsy mbola nisitraka fanampiana nandritra izao fihibohana izao. Raha ny fitarainana voaray avy amin'ny mponina amin'ny fokontany maro eto Antananarivo anefa dia tsy mifantoka be loatra momba ilay tosika fameno toy ny hoe efa nisitraka na tsy ny fanontaniana ireo niteti-trano. Teny Ambohidratrimo izao ohatra dia tsy niteti-trano akory ireo mpanisa fa dia nampiasa ny tranom-pokon'olona ary nandray olona vitsivitsy teo an-tampon-tanàna hoy ity vaovao avy amin'ny tambazotra ity. Mariana fa tsy nanao enquête isam-pokotany izy ireo fa namelatra latabatra ary nandray anaran'olona tanaty solosaina ary izay olona teo no nisainy. Tsy izay ihany, ny eny amin'ireo fokotany sasany dia lasa gida fotsiny ihany ny piasan'ny fokotany. Tsy tompon'andraikitra amin'izay zava-miseho tanteraka. Ny ministera zany ny personnel ny zareo manao le izy izay zany karazana gida fotsiny zany hoe tsy anjaranay mihitsy zany manao le recensement anjarany zareo reo zany mameno fiche manao an'leta rehetra fa zay zany zay ny anjaranay hoe manao gida personnel nangatany taminay zany hoe
lehibe ny secteur isaparitra nangatany taminay ray zany manao guide zay ihany nomenay dia misy solotenany député any misy solotenany commune any solotenany fokotany ty dia any ministère ny ambiny zay dia mbola tsy fantatry zany atreto hoe vita tanteraka ve ny asa sa mbola tsy vita mato mbola tsy miveriny eto le zareo mbola sur terrain daholo izy zany rehetrarehetra. Fa tsy any irery fa fokotany iray hafa no tsidianay androany no nilaza fa mbola misy tokoa ny fanisambahoaka ataon'ny mpiasan'ny ministera. Mitaridi fotsiny ihany ny andraikitry ny mpiasan'ny fokotany fa ireo iraka avy amin'ny ministera ny manao ny asa. Tsikaritra nandritra ny fanadihadiana izay nataonay fa tsy afaka misahana ny asa ny ankalalahana ireo tompon'andraikitra eny amin'ny fokotany. Nanda tsy nisy netiny resaka tamin'ny mpanao gazety avokoa izay lehibe ny fokotany nantaninay androany. Baiko midina no antony raha ny fanazavana hatrany. Tsy afaka miteny mikasika momba an'io misy ay zay izy na iza zany na mpanao gazety izy tsy misy hoe ninina fa tsy afaka miteny momba an'io zay hoa tsy mahazo miteny mpanao gazety zany tsy misy tsy mahazo miteny an'izany tsy misy izy eny nahabediny nahabediny district nahabediny préfet zany raha zany ataonareo interview tsy afaka anao interview. Virenantsika ny resaka fahasalamana miditra antsehatra manampy ireo toeram-pitsaboana maro ny fikambanana tsy miankina amin'izao fiatrehana ny ady amin'ny Covid-19 izao. Toeram-pitsaboana telo lehibe no nisitraka ny fanampiana avy amina fikambanana tsy miankina androany. Isan'ny sitraka izany ny teny anivon'ny Asiera teny Anosy teny. Fanadihadiany Njavandre Mahefa sy Andry Rakoto Malala. Ny herinandro lasa teo no nampiantso mpanao gazety ireo mpiasan'ny fahasalamana ao amin'ny Asiera Anosy. Ny taraina ny amin'ny tsy fahampian'ny fitaovana entin'izy ireo manantanteraka ny asany no tanjona. Eo ihany koa ny mbola tsy nisy trahan'izy ireo ny tambo-karama na ny prime de risque ho azy ireo. Mbola tsy nisy valiny tamin'ny fanjakana aloha hatreto izany antso izany. Mangataka prime zay rehefa herinandro zay mbola tsy mivoaka ilay prime hatreto aloha. Tsy hay hoe rovina zany no avoaka azy zareo ilay izy sa hoe tsisy miaina ve zavatra teneninay sa hoe manahoana dia tsy hainay mihitsy fa ny pays zany hoe amin'izao aloha ohatrany mba misy azo irirana fa mbola tsy ampy foana e. Fa important moa zany le masque marina fa eo le surblouse sy ny tariny fa le masque tena tokony ho lara-pahamehana indray zany tsy dia ampy satria normalement zany tokony hoe farafarata zany tokony hoe misolo masque zay matinée dia ny après-midi koa tokony misolo masque hafa indray. Fa laza ohatrany hoe masque ray toute la journée, masque telo mandritra ny 5 andro, lasa tsy be zany au lieu de tokony hoe mba farafarata zany hoe masque ray isan'andro dia tsy maharaka an'izay nefa le izy. Fikambanana tsy miankina aloha hatreto no naheno io antso fonjy io ka tonga teny an-toerana androany. Ny zavatra natolotray moa zany dia fitaovana ahafahan'ireo mpitsabo manao ny asany arak'izay tokony izy. Ao zany ireny fitaovana rehetrarehetra antsoina hoe EPI ireny, équipement de protection individuelle, misy ny surblouse, masque, gants, surchaussures, ary misy koa ny fitaovana sasany ohatrany hoe oxymètre, thermomètre, zany hoe fitaovana rehetrarehetra zay ilaina amin'ny adivana amin'ny Covid-19. Anjara brique moa zany izy ity ary araky ny fahafantatsika mpiaramonina ny Lions Club International dia mitondra foana ny anjara briqueny amin'ny fiaramonina eto amin'ny Madagasikara indrindrandrindra moa zany amin'ny fotoana iadivana amin'ity aretina Covid-19 ity. Fa tamin'ity fiboana ity dia maromaro ireo sehatra vaovao izay hita taratra teny amin'ny fiarahamonina teny noho ny fahantrana lalina sy ny fahasahiranana izay mianjady amin'ny vahoaka. Androany dia nanomboka ny sedra olana ity sehampiariana sy fitaterana iray ity izay nanaovany Asinandre Malala sy Tokra Marolà fanadihadiana. Taxi bisikileta maro no indray norafon'ny polisy androany maraina teny Anosy Zato sy Akadimahoaka. Voarara izany amin'izao fotoana izao. Raha araka ny fanazavana avy amin'ny seraseran'ny polisym-pirenena tamin'ny Antsoatarby dia noho ny fifampikasoana amin'ny mpandeha sy mpitondra bisikileta no antony andrarana azy ireo tsy hitondra olona. Raha fanadihadiana natao tamin'ireo mpitondra taxi bisikileta nefa dia saika ireo olona very asa noho ny amiana ara-pahasalamana sy fiboana avokoa izy ireo. Karazany very asa fandroana indray izy ireo, velotaraina izy ireo satria zara raha 9,000 ariary isan'andro no entina mody kanefa izao voarara izao indray. Miasa zay miandro olona satria tia ny asa tsy solo le asanay zany dia manao le taxi bisikileta mba misy vola amelomanay vady aman-janaka dia raha va mitondra double zay dia teo aloha izy efa tsy naninona
dia zao zay raha vao mitondra double dia alainy ny bisikileta hoe mitondra double zany ny akany an'ilay bisikileta dia avy eo raha tsy mandovoly anay dia hoentiny ihany le bisikileta mandovoly izy eo amin'ny zareo ihany za zao tamin'ny herinandro iny tratra dia ray alina naloha dia 5 forera any Mahamasina any indraindray ry Anosipatrana tamin'ny maraina mihitsy zany tratra dia hoe tsy afaka mitondra anankiroa le zodako zany tratra teo akady vahoaka dia zany niakatra nanona tary dia tsy tratra eny manakana ihany izy fa eny amin'le repoint reny fa manina nareo sakana hoe tsy mahazo mitondra olona hono zay nefa ne olona ray ihany metina nefa mba misy mela elanelany ihany na dia hoe kely fa misy raha saretina ohatr'izany zao manao vatra tongotra sy manino fa le bisikileta tena ala mihitsy zany efa tsatra indrem-pandeha zao fa 2 arivo nalainy tena ohatrany tsy fantatra mihitsy zao anaovany anzareo fa efa be dia be ihany le lasan-tanika misy le olona manaraka ny bisikileta any misy mijanona ivadika vaovao hafa isika mikasika ny fepetra izay niraisy ny fanjakana amin'ireo mpiasa amina orinasa tsy miankina dia nisy androany ny fanadiadiana nataony Njavandremahefa sy Andrakotomalala tamin'ireo mpandeha tongotra. Nanapa-kevitra ny fanjakana ny alahady lasa teo fa miverina miasa avokoa ny mpiasa rehetra hatramin'ny 5 ora ariva. Etsy andanin'izay anefa mbola tsy nahazo lalana hiverina iasa kosa ireo taksi be. Ny tompon'ny orinasa no voalaza fa tokony antoka ny fitaterana ho an'ny mpiasa ao aminy. Maro anefa ireo orinasa no tsy mahefa izany. Vokany voatery mandeha tongotra ireo mpiasa hamonjy ny toeram-piasany sy rehefa mody. Tena sarotra be ilay satria le tsisy taxi be zao dia tsy maintsy hoe mandeha tongotra zay zao avy Ambatolampy hoe ohatra ho aty Andrahary dia tsy maintsy mandeha tongotra raha iny lalana iny zao eo amin'ny andandray sasany eo zany nanaovana azy. Eny reraka ihany fa miaritra kely aloha satria amiko ilay izy mety ihany satria le taxi be tena hita hoe misy risque be amin'le fifindran'le coronavirus. Zay zao fa ny analakely dia andeha hodany ambobao fotoana fa ho an'ilay olona mamonjy fotoana zany tokony mba sokafana ihany ilay izy satria tena mampalahelo olona mamonjy fotoana amin'ilay asa. Dizaka mihitsy nefa mpiasaka ianao tsisy vola raisina mihitsy isanandro manomboka maraina dia arivo okazao dia tokony basina ihany zany le taxi be. Sehatra isan'ny vomafy indrindra no ity valanaretana ity ny sehatra tsy miankina. Tsy mifanaraka amin'ny filan'ny vahoaka mihitsy anefa ny fanapa-kevitra raisin'ny fanjakana. Betsaka ny orinasa ihany koa amin'izao mikaikaika makasika an'izay hoe manahirana be dépense en plus zany miopapana ho an'ny orinasa ihany koa ilay izy amin'ny lafiny anankiray dia tena sahirana samy sahirana zany zao na ny orinasa na mpiasa zany amin'izao fotoana izao kanefa tsy misy andraikitra raisin'ny fanjakana fa ohatrany hoe alefa fotsiny amin'izao any hoe olona tao an-tranonao dia esorinao ny akanjo dia endany ianao mandeha any boridana le olona zany nefa misy orany misy afo hoe nisy ny karazany eny an-dalana ohatran'izay zany le zavatra ataon'ny fanjakana amin'izao fotoana izao zany hoe tena famonoana tanteraka ny mpiasa malagasy. Ny orinasa moa zany efa tsy lazaina intsony fa ny mpiasa ihany koa rehefa maty ny orinasa maty ihany koa mpiasa ao anatin'le izy dia tena famonoana tanteraka ny mpiasa malagasy zany ny ataon'ny fanjakana malagasy amin'izao fotoana izao. Tokantrano manodidina ny valo no maitsy nisy azo ndraisina io maraina io dia tsy manaritsy ho atsinanana. Tsy fantatry ny mponina manodidina no tena nahatonga ity afo ity tonga teny an-toerana moa nanao fanadihadiana i Jessica Miray sy Tahiriny Aina. Eto manaritsy ho atsinanana ity trano mahity araka izao hitantsika amin'ny sary izao foana sy rava avokoa ny trano teto. Tokantrano manodidina ny valo no indray kila forehitra. Isan'izany ny an'ity raim-pianakaviana ity. Mahita ao avokoa hatramin'ny akanjonisy 5 mianaka sy ny taratasiny. Eto zany ny plasy misy amin'ny trano teto amin'ity manodidina ity mahay daholo ny entanay rehetrarehetra tsisy zavatra afaka hoesina. Tokony ho tamin'ny 4 ora sisa sasany maraina no nirehitra ny trano. Tsy fantatra mazava na tonga ny firehetana fa efa afo ny rehetra be no hitany manodidina. Tara be ihany koa ny fahatongavan'ny mpamonjy voiny raha ny fitarainan'ireo mponina mahay trano hatrany. Mitombo hatrany ny isan'ireo trabony eny amin'ny faritra iny. Tsy lavitra fa eto akaiky eto ihany ohatra, eto amin'ny fokontany manaritsy ho afovoany. Mbola anaty tanto toy izao avokoa no mipetraka ny ankamaroan'ireo mahay trano ny tapaky ny volana Jona teo. Sahirana ny ankizy kely nataon'ny antsika mahity satria mangatsika be mangatsika amin'izao mainandro zao io zao mafana be ao anatiny eo rava amin'ny hariva mangatsika be.
ny fotoana nahamainy trano izy ireo ihany no nisy ny zara fanampiny izy ireo toy ny koveta sy ny vilany anankiray saika hitrangana fahamaizana trano matetika ety amin'ny fokotany sy ny manodidina ety izay tsy fantatra trano ny aviany afo ary na ny fanadiadiana aza tsy ahitana toy ny akory. Fa asa maro no hita manamorona ny rano nikopa. Anisan'ny miasa amin'ny rano manamorona nikopa ity Marta izay manavaka fako no asany. Jessica Miresta Irnena no nanao fanadiadiana. Tsy lavitra ny renirano nikopa no misy ity toerana fanangonana fako ity. Toerana ifantohan'ny fitadiavan'ny fianakaviana maro toa ny Marta. Efa telo taona izao ity renim-pianakaviana ity no niasa teto. Arina fandrehitra, vy ary taolana no angoniny eto. Ny arina dia averiny ampiasaina andrahoana sakafo indray rehefa any an-trano. Ny vy sy ny taolana kosa amidiny amin'ny kilao isaky ny sabotsy. Manomboka amin'ny 7 maraina i Marta dia efa mianatra ny eto amin'ny toeram-piasany, manavaka fako. Miaritra ny danikandro sy ny atsika, eny hatramin'ny setroky ny fako. Na izany azo lazaina fa manampy azy amin'ny fivelomany tsara ity toerana ity. 5,000 ariary hatramin'ny 2 ariary isan'andro eo ny vola azony eto. Le izy zany le fivelomana tsy dia tena hoe mahavelona ara-dalana zany le izy fa mba fanampin'le any an-trano le azon'le rangahy. Salamana aloha zany azo lazaina hoe tsy dia tena mbola nisy aretina be dia hoe nanahoana fa nitazotazo sy nitsan-karazana zany no tonga eny manaraka anao eny. Betsaka ny olona miasa amin'ity renirano ity, ao ny mpanasa lamba, ny mpanao biriky, eo ihany koa ireo mpampita lakana. Eto ihany koa matetika no ahitana ireo mpanao saosisy. Tsy misy asa ratsy tokoa fa ny saina no ratsy. Fa mba manahoana ary nefa ny fanaraha-maso amin'ny fahadiovan'ireo anton'asa manodidina ity renirano ity. Mbola hitoetra eo amin'izay pejiny sosialy izay hatrany isika misokatra ho an'i Madagasikara manomboka androany ny roy ahafahana mitorika ireo endrika herisetra izay mianjady amin'ny ankizy na amin'ny tanora amin'ny alalan'ny tambazotra jerasera. Fanadiadiany Ravrazafy Mahirina sy Mathieu Princy. Ny Anosy sy ny eto Antananarivo no tena manjaka ny endrika fivarotantena mahazo ireo tanora mampiasa ny tambazotra jerasera. Araka ny fanadiadiana nataon'ny Ekpat France ny taona 2024 ny 13 isanjaton'ny ankizy sy ny adolantseto no mampiasa tambazotra jerasera hitadiavan'olona iarahana ary ny 17 isanjato no manaiky meona amin'ny vantana amin'ireo olona resainy. Ny 17 isanjato amin'ireo dia mandefa sara ny amin'ireo izay mitady izany avokoa ka ny 22 isanjato sara raha-miakanjo. Atao tanatin'ny taona maromaro ny voaran'ny teknôlôjia niakatra io salanisy io. Mba hanerana ny rehetra amin'ny tranga toy itony misokatra nanomboka androany ny pejy iray amin'ny alalan'ny internet Watch Foundation ary ahazahoany Madagasikara tosika eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena http ny https://report.awf.org.uk/mg noroy ahafahana mitorika ireo karazana farana raotana misy fiara-miasan'ny UNICEF sy ny ministeran'ny mponina izany ahafahan'ireo teratany malagasy ireo olona manerana izao tontolo izao mampiasa ny tambazotra jerasera ka manondrona misy ny ale ireo sary na koa horonan-tsary miparitaka amin'ireo resaka fanaraha-raotana ranova atao amin'ny zaza malagasy eo amin'ny tambazotra jerasera ilay pejy. Ny AWF kosa no hijery ireo sary miparitaka ireo ka mamafy izany avy hatrany miampy ny fanenjehana raha-pitsarana ireo olona manao izany. Firenena faraiky amby 70 maneran-tany ary 70 eto Afrika manana ity pejy vaovao ity Madagasikara. Nilaza moa tompon'andraikitra iray anivon'ny UNICEF Nicolette Moody fa tsy azo ekena ny fanaraha-raotana ranofa atao amin'ny ankizy noho izany indrindra no nanohana ny fikambanana ny ezaka natao. Ny tanjona teniana foana ny endrika fanaraha-raotana rehetra atao amin'ny ankizy miparitaka eny amin'ny tambazotra jerasera. Namaly ny tatitry ny filan-kevitry ny minisitra nivoaka omaly avy eo amin'ny SVS randrana sindikaly izay miady ho amin'ny zon'ny mpiasa eo amin'ny sehatra tsy miankina toy ny fampitramam-bola atao ho an'ny mpiasa avy amin'ny volan'ny knapsa izany. Ravrazafy Mahirina sy Mathieu Princy hatrany no nanao ny angom-baovao. Teboka efatra lehibe no nivoatra tao anatin'ny fampitam-baovao taratasy na communiqué nalefany avy amin'ny SVS randrana sindikaly avy amin'ny alalan'ny sekretera jeneraliny Barson Rakotomanga androany. Mandrina ny fampindramam-bola ho an'ny mpiasa tsy miankina amin'ny fanjakana amin'ny alalan'ny vola ho amin'ny knapsa tsy ekena ny fanaovana kilabon'ny mpiasa izay tsy mitsahatra mandohetra no sady antoka ho an'ny fampiroboroboan'ny toe-karena ihany koa. Faharoa
tsy mpanatanteraka ny mbola fampidirana trosa indray ny mpiasa izay efa niditra trosa tany am-banky sy ny fiarahamonina nandritra ny fihibohana araka ny fanambarana trany mitakiny any am-pihinan'ny mpiasa avy amin'ny sehatra tsy miankina tsy misy tambiny ny randrana sindikaly no nivola ao amin'ny knaps izay volan'ny mpiasa ihany fa tsy hany fanjakana atepoka fa efatra farana mitontolaka eny amin'ny knaps no fotoana rahampitso anaterana ireo sonivoangona ray alina mahery angatahana ny fanampiana rabola tsy averina ary tsy misy tamby moa no tanjona amin'izany matony karamaina be reo vola be reo mpiasan'ny knaps reo a mahay mikirakiranyzany izy efa fatan'zany ary efa nilazany keo zany tamin'ny androny feonanay tamin'ny telo amby 20 jona hoe ao anatin'ny rotaona dia voaveriny reo vola anapina ny mpiasa io e ka eto zany se mpamitaka an'le hoe aza apedina amin'ny pisotro ronono izahay matony knaps afaka namatsy an'ireny mpanao baolina reny hoe klapsa sport naleva tany andafy nandena kary vola atsika daholo reny zany maisy ny vola tsy mikitikitika tsy mahakitikitiky atsika mihitsy ho an'ny pisotro ronono zany io fa entina fotsiny andemena ny saitsika zany am'izay tsika matahotra dia lasa micontre ilay fitakina ataon'ny mpiasa mijaly amin'izao fotoana zao ka aoka retsika reray aman-dreny tsy mora ho rebirebena amin'izany fa ny atsika dia mazava hoe tsy mahakitika ny pisotro ronono mihitsiny io fa efa reserve fa mazava mipetraka ao io amin'izao fotoana zao tsy maintsy efa niasa heritaona na locotisation trimestre maromaro zany hoe raha ohatra aza ny karamanao ny tapahany mpampiasa mbola betsaka amintsika mitsina rosaky ny mpampiasa any amin'ny knaps ny cotisation tsika dia aza manateny ianao zany fa azo an'izany ma mbola mampieritreritra izay no mahatonga anay hoe aza mety ampedin'ny olo tsika samy mpiasa tsika samy mpiasa aza mety ampedin'ny olo aza mihaino resaky reny syndicat sasany mamono reny atao hoe mamono hafa zatra mahazo ranondranony eo amin'ny knaps ao zareo mpikambanao amin'ny conseil d'administration ny knaps ane reny miresaky reny matahotra hoe tapaka ny fihinanana dia zay no mahatonga azy mamono ny mpiasa ivadika amin'ny maresaka any ivelany isika misedra fasahirana nagoavana amin'izao fotoana izao ireo zazavavy afrikana miasa ny Liban manoloana izany indrindra dia nisy ny hetsika nataon'izy ireo Rina Fanirisoa no mitatitra ny vaovao eo amin'ny sariny Mathieu Princy. Maro amin'ireo vehivavy afrikana miasa ao Liban no manana olana amin'izao taorian'ilay fipoahana matsiravina tao Beyrouth mantsy maro ireo toeram-piasana no nikatona araka izany very asa indray ny akamaroan'ireo vehivavy miasa an-trano any an-toerana ankoatr'izay ihany koa anefa maro ireo mpiasa no mitsoaka andaharana noho ny herisetra sy ny tsindry azo len'izay miatra aminy eo anivon'ny toeram-piasana manoloana ny zava-misy nilaza izy ireo fa tsy misy afa-tsy izy samy mpiray tandrazana ihany no afaka mifanavitra namorikira fitarainana ao amin'izany moa ireto farany hita tao anatin'ity tononkirity ny fampitandremana amin'ireo loza teraky ny fiasana an-trano ho an'ny tovovavy eo ihany koa ny mahakasika ny mpampiasa amin'ireo tsy mety ataony milaza izy ireo ao anatin'ity tononkirity fa miasa mafy kanefa tsy misitraka akory ny vokatra izany ary tsy mizaka ny zon'ny mpiasa mihitsy fa zary anaovan'izay tiana atao amin'ny fotsiny tsy misy ihany koa ny fanarahan'ireo fepetra ny fanarahana tany am-piandohana mbola anisany miady tanteraka amin'ny valanaretina Covid-19 avokoa ny firenena maneran-tany amin'izao fotoana izao hofantarinao anatin'ity fanadihadiana ity hoe izavy ireo firenena izay mitady vahaolana amin'ity valanaretina ity Rina Fanirisoa sy Mathieu Princy hatrany vao tsy ela akory izay ny manampahaizana tao Rosia no navita vaksiny fanefitry ny Covid-19 manoloana izany anefa nanome fampitandremana ho an'ireo manampahaizana siantifika ny teo anivon'ny OMS to lasa fifaninana mantsy amin'izao ny fikarohana izany firenena maro no mirohatra amin'ny fikarohana ity vaksiny ity ao ireo milaza fa efa navita ao kosa ireo vao andalana ao amin'izany tsy vao ela i Rosia no nilaza fa nahita vaksiny nantsony hoe Sputnik V tsy diso anjara ihany koa États-Unis vaksiny Moderna moa ny antsoniny azy ireo ary olona efa 3 alina no nanaiky hanaovana andrana maimaim-poana ho fampiasana izany Chine ihany koa dia isany mitady io vaksiny io ary tohanan'ny Brésil, Emirates Arabes Unis ny ao Eropa indray fantatra fa misy fivoarana ny fikarohana ataon'ny manampahaizana ao amin'ny université any Oxford sy ny mpiara-miasa aminy ary ny ao Frantsa ihany koa dia tsy diso anjara efa andalana amin'ny fikarohana ary efa eo amin'ny dingana voalohany ho amin'izany mihitsy aza tsy karitra amin'izao
fa saika ireo firenena matanjaka rehetra no miazakazaka mikasika ity vaksiny ity avokoa. Mipetraka ary izao ny fanontaniana manao hoe inona na tonga izao fahatarana izao, inona avy ireo akora sarotra tadiavina amin'ny fanamboarana ity vaksiny ity ary iza no azo ny amboara amin'ny fahitana ilay vaksiny fanefitry ny Covid-19. Manoloana izany dia mipetraka ihany koa ny fanontaniana hoe aiza ho aiza ny tena fanefitra ho an'ny Madagasikara fa ety ampamaranana ny fotoana ny fampalalam-baovao dia hotaterina aminao indray ny tatitry ny Covid-19 tamin'ity androany ity. Ny ampy 520 ny tranga vaovao voatily androany izay mitotaly 2,703 isa hatramin'ny 7 martsa ny siny Covid-19 teto amintsika. Raha tsinjaraina ny faritra nahitany ireo tranga ireo 7 ny teto Analamanga, 4 aloatra Mangoro, 2 Atsimandrefana, 2 Sofia, 6 Poeny, vato fahafito Finana ahitana 6, ireny no hita tany Itasy, 7 Sava, 7 ihany koa no hita tany Menabe, Matsiatra ambony isa 7 ary 9 no tany Diana. Nahatratra raiky amin'ny 590 kosa ny sitrana androany ka 770 ny fitambarandreo sitrana, 790 ireo manaraka fitsaboana, 520 ny tranga misy fahasarotana, 9 namony ihany androany izay manome 220 raha tambatra nisan'ireo laviny aretina hatramin'izay. Raha ny fitambarandreo fitiliana vita kosa 770 ny fitiliana Jeune Expert vita ho Malaila ho an'ny fitiliana PCR 3,7 isa ny fitambarany vita nanomboka ny 7 martsa hatramin'ny omaly alarobia 12 aogositra. Iny ihany koa tompoko lahy sy tompoko vavy no nentinay nanakatona ny fotoana ny fampalalam-baovao tamin'ity androany ity. Ampatsahivana hatrany ianao fa aorianan'izao fotoana ny fampalalam-baovao izao dia ho amafisina aminao eo ny fanehoan-kevitra izay nataony ny filoham-pirenen'ny RMDM eto Antananarivo Vaovao Mbs aorianan'izao fotoana iarahantsika izao. Mankasitraka tanteraka ny teknisianina sy ny mpanao gazety indrindra ianao tany an-tokantrano tsy nisaraka tamin'ny MBS ny tenanay ny mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.